araba toboko lafinatra toboko vavy faly tafaraka aminao indray zay amin'ity takariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany fitohizan'ny hetsika fitakinan'ny tombontsoa izay tanterahan'ireo mpandrarany fonja ny makasika ny fandrafetana ny mpikambana vaovao andrafitra ny fitsarana manokana amin'sahana ny fividianana na ny CES ny tontolon'ny fampianarana dia ny fijeron'ny université vaovao izay atsangana anivakina karatra any Atsoatsy ireo no satiana vaovao entina amintsika amin'ity takariva ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany manamafy ny fitakiana amin'ny fanatsarana ny asan'izy ireo amin'ny makasika ny fitakiana ny tombontsoa ny mpandrarany fonja amin'izao fotoana izao nanomboka androany 7 aogositra 2012 dia miroso tamin'ny fitokonana ny fivondronam-be ny mpandrarany fonja volaravavy no mitondra ny akon'izay amin'ny sarany Stefana Razavamandimby. Nanomboka androany dia nampitsahatra ny asa mahakasika amin'ny fitondrana voafonja ho eny amin'ny fitsarana sy ny asa fampidirana voafonja any am-ponja ny mpandrarany fonja manerana Madagasikara. Ho an'ny teto amin'ny fonjana Tanimora manokana dia voafonja 120 izay tokony atao fanadihadiana sy miandry didy mpitsarana no tsy nisy nitondrana keny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy. Nijanona teo ivelan'ny fonjana Tanimora ny mpandrarà ahitana ny agent pénitentiaire, greffier comptable, encadreur, ny éducateur spécialisé ary ny contrôleur. Maro ny resaka mandeha hoe mikoa dia tsy marina zay satria fitakiana mpilaminana no ataon'ny mpandrarany fonja, fitakinan'ireo zavatra marary izay tsy azony nandritry ny taona 2010 makaty. Ny fitakian'ny mpandrarany fonja zany dia le kategoria iny efa fitakiana hatramin'izay dia lay 15% zay mena ny mpitandro amin'ny filaminana sy le fanafanana ny hetra dia eo ihany koa ireo tampokarama isan-karazany izay tsy mifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny intsony dia ny secrétariat d'état zany ireo zany ny fitakiana miampy an'ireo fitaovana izay efa tsy zarizary eto am-pelantanana toy ny fiara fitondrana ny voafonja mandeha makeny amin'ny fitsarana dia ny foto-drafitr'asa tahaka ny trano dia efa tena mila fanavaozana tanteraka mihitsy satria tena efa ratsy dia ratsy. Ny asa rehetra manodidina ny sosialy toa ny famangina, fandraisana sakafo dia nitota amin'ity andro voalohany amin'ny fitokonana tanterahan'ny mpandrarany fonja ity. Toy izany ihany koa ny asa izay ataon'ny fikambanana tsy miankina samihafa toy ny mpampivavaka izay miasa eny voafonja dia mitohy ihany koa. Ny mpandrarany fonja izay nilaza fa misokatra ny fampiresahana ary tsy ampitsahatra ny fitokonana ataon'izy ireo raha tsy mahazo valy mahafa-po amin'ny tompona ndraiky mpanjakana.